La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Isan'ny teboka andrasan'ny vahoaka amin'izao fiandohan'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo izao ny fanaovan'ny filotombana sy ny fitsarana ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Ny filoha izay nanambara fa tsy maintsy hisy ny fijerenan'ny mpikambana tsirairay avy amin'ny asa vitany ny fahaiza-manao sy ny fahafahany manatanteraka ny politika akabean'ny fanjakana. Tsy voaarina ao anatin'ny 10 taona ny fatiampoka nateraky ny taona roapolo sy roa arivo iny hoy ny mpandraraha misehatra amin'ny fizahantany. Miankina amin'ny fisokafan'ny sistany eto an-toerana sy any ivelany ny fandehanan-draharaha rehetra. Ny faran'ny herinandro izao no nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fanajerenany tany ny asa vavety fa averina amin'ny laon'ny fifamoivoizana amin'ny RN13 eo amin'ny tetezana manambaro faritra Anosy amin'ny tony fanamboarana ny déviation amin'izao fotoana izao. Teratany komoriana iray efa lany daty passeport ny 20 oktobra 2024 sy malagasy iray no sarin'ny gendarmerie ao amin'ny brigade ny Jamanjary Nosbe nanondrana rongony sy mpifindra monina antsokosoko any Nosbe mivoaka ny Madagasikara. Maresaka iraisam-pirenena nafainganan'ny Frantsay ny fanaovana vaksiny fanefitra ny Covid-19 nanomboka androany. Afaka manao vaksiny avokoa ireo mpitsabo mahery ny 10 taona. Ny anteteny novatra. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy ny tsidiana ny tokantranonao amin'ny ity alina ity fotoanan'ny vaovao eto amin'ny Kolotivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anombotsika ny vaovao amin'ity androany ity dia isaky ny teboka lehibe andrasan'ny vahoaka amin'izao fiandohan'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo izao ny tombana sy ny fitsarana ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay ataon'ny filohan'ny republika. Ny filoha izay nanambara fa tsy maintsy hisy ny fijerena ireo mpikambana tsirairay avy amin'ny asa vitany ny fahaiza-manao sy ny fahafahany manatanteraka ny politika akabean'ny fanjakana gaetao Andriatsila. Feno roa taona ny 7 janoary raika amby roapolo sy roa arivo no nanaovan'ny filohan'ny Rajoelina fianianana sy nandraisany ny fahefana amin'ny mahafilohan'ny Republikan'i Madagasikara voafidy mbahoaka azy. Teboka maro no andrasan'ny vahoaka, indrindra ny fanatanterana ireo viana sy ny fampanantenana nomeny filoha ho an'ny 3 taona sisa tsy hataperan'ny fitaom-pitondrany. Andrasana ihany koa amin'izao fiandohan'ny taona izao ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny mpitondra amin'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Ny filoha izay nilaza fa tsy maintsy hisy ary tohizana ny fitsarana ireo mpikambana tsirairay eo anivon'ny gouvernemanta manoloana ny fahaiza-manaony, ny asa vitany sy ny fahafahany manatanteraka ireo adidy sy andraikitra nomenany tsirairay avy. Ankoatra ny fandrefesana ny zava-bita, izany teboka ho jerena ny fahaiza-manao sy ny fitiavan-tanindrazana. Eo ihany koa ny fanatanterana ny politika akapobeany ny fanjakana araka ny vinan'ny filohan'ny Repoblika. Ny 20 volana aogositra 2024 lasa teo tsy ahivona no nambara tamin'ny fomba ofisialy ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny gouvernemanta malagasy izay nahitana ministra vaovao misa efatra, ny ministry ny mponina, ny ministry ny fahasalamam-bahoaka, ny ministry ny fanabeazam-pirenena ary ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa. Hojerena ihany koa ny mahakasika ireo governoran'ny faritra araka ny efa voalazan'ny filoha ary isan'ny miandry izany ny vahoaka amin'ity taona vaovao raika amby roapolo sy roa arivo ity. Napetraka ny fifaninanana ho an'ireo governora hijerena ny asa vita sy ahafahana mitsara azy ireo mialohan'ny ny andraisana fanapahan-kevitra. Antony, mila miasa aingana araka ny afainganam-pandeha andrasan'ny filohan'ny Repoblika amin'ny fanatanterana ny velirano ho an'ny fampandrosoanan'ny Madagasikara na ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta na ireo governora miparitra. Andrasan'ny vahoaka malagasy araka izany ny mety hisiny izay fitsarana sy ny fanaovana tombana ireo ministra sy governora paritra izay. Tsy mbola fantatra hatreto ny fotoana nokafana amin'ny fomba ofisialy ny fambolekazo ho amin'ity taona ity na izany aza efa vonina ireo tanin'ny zanakazo manerana nosy ampiavaka ity taona ity ho ny tompona andraikitra miankina amin'ny filan'ny isam-paritra ny karazakazo ho volena. Io ny nasaina.
Efa mirotsaka tsikelikely ny orana ho an'ny faritra maro eto Madagasikara. Na izany azy tsy mbola nivoaka ny daty anatanterahana ny famboleka-hazo amin'ity taona ity. Ny fambolena hazo izay tsy tahaka ny mahazatra ho ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy fa miankina amin'ny filana eny fotony no ovolena. Raha ijery amin'ny faritra amorony maniny zao tsika dia ny karazana hazo anaovana an'ireny le plante médicinale ireny zany no anisan'ny novoizina betsaka tamin'iny toerana iny. Raha ijery ndraiky kosa tsika hoe ho an'ny tanan-dehibe dia ilaina zany ireny le hazo fanaovana haingon-tanàna ireny, plante ornementale. Ireny ndraiky kosa zany natodika ho an'ny tanan-dehibe. Ho an'ny hoentina mamaly kosa zany ireny filana amin'ireny kitay sy ny charbon dia misy ny karazan-kazo koa zany natokana ho amin'izay haingam-pitombo izay zany hamaliana ireny filana ireny. Ny tety andro aloha zany amin'ity volana janoary ity no atao ilay fanokafana amin'ny fomba ofisialy izay fa mbola miankina moa izay amin'ny fanapa-kevitra isan-tsokajiny. Tsy ivona ny tanjona amin'ity taona ity manodidina ny zato tapitrisa isany azo ovokarina sy ovolena amina velaran-tany 5,7 alina hektara eto Antanety sy 5,3 alina hektara volena ananatin'ny alaonko. Ny fomba fambolena hazo izay tokony isy fenitra arahina. Voalohany aloha eo amin'ilay toetrandro, faharoa manarakaraka an'izany mbola manoro ihany aho manazava hoe rehefa mamboly hazo tsy dia eny eo ihany le hoe andeha hitsangatsangana fa atao matotra tsara aloha le zavatra atao izay vao elana. Zany hoe asolona tsara le sase ezahana tsy ho vaky le moty eo anatin'le sase alatsaka tsara le zanakazo dia atao difotra 1 cm mihitsy zany motina zanakazo iny atao tsita mihitsy iny zany dia avy tsindriana tsara. Fa raha manaraka an'izay norme zay dia efa tsara efa tsara zay fa matoy izy zany tsy tsara le toetrandro mihitsy zany hoe ohatran'ny hoe nilozan'ny orana kely izy dia ohatran'izay. Isy ny fizarana zanakazo tanterahana ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy ho an'ireo izay anatanteraka ny famboleka-hazo raha manomboka amin'ny 200 hatramin'ny 7 alina ariary kosa ny zanakazo iray eny amin'ireo sehatra tsy miankina. Lafa mavao hafa kosa indray dia ny farany herinandro zao nambarany teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy fa hiverina amin'ny milona ny fifamoivoizana amin'ny lalam-pirenena fa 13 eo amin'ny tetezana manambaro faritra Anosy. Mitohy ny fanamboarana déviation amin'izao fotoana izao miantarandrianay. Anatin'ny famitana ny lalana mihodina ny ilan'ny tetezana manambaro izay simba anatin'ny faritra Anosy RN13 ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ankehitriny. Enjehina anatin'ny fotoana fohy ny asa mba hahafahan'ny famoivoizana miverina raha ny fanazavana. Dia ny ezaka ataonay zany zao dia ny amerina aloha ny circulation makany fort dauphin dia nanao déviation. Dia déviation io zany hoe miala n'ilay pont tapaka io mba hahafahan'ny tomobile miampita aloha vonjomaika. Déviation io zany efa fandehanan'ny olona fa mbola ratsy izy amin'izao tsy afaka mandeha ny camion sy ny tomobile madinika dia ezahana zany amboarina izy io. Dia ny feim-potoana namenan'ny ekipana ihany Anosy zany hoe hatramin'ny faran'ny herinandro zao tokony rétablir aloha ny circulation. Ankoatra ny fahanteran'ny fodrafitrasa, isan'ny teraka ny fahasimban'ny tetezana ihany koa ny tsy fanajany fiara vaventy ny vesatra afaka mandeha amin'ilay tetezana. Ho an'ny tetezana manambaro ity ohatra, raha toka 10 taona no voalaza fahazaka, efa meriny 30 taona ny vesatra ny hoentin'ilay fiara vaventy. Hoentitra manoloana io ny fanaraha-maso amin'ny fampiasana ny tetezana tahaka izao manerana Anosy. Vanisy zany tamin'ny teo aloha ohatra zany raisintsika hoe ny kany tetezam-baro any amin'ny RN5 lalana makany 10 point. Dia le tompon'ny camion zany niantoka nandray anjara tamin'ny famerenana milona le tetezana. Tsy maintsy hanao plainte aloha ny ministera dia miankina amin'izay fandidiany fitsarana le olona. Le pont io zany efa tafiditra amin'ny programme ministera ho hanao tetezana vaovao io amin'ny toerana io. Mo andany zay koa
le mpampiasa lalina tena tsy manaja le chargement na camion mihitsy dia zay mahatonga an'ireny fahatapahan-tetezana reny fa efa ao anatin'ny programma ny ministera zany amin'ity taona 2021 ity hanao pont vaovao dia mandra-piandry an'izay le reconstruction na pont zay dia efa mandingy izay atao hoe inona no ouvrage provisoire atao eo aloha satria ny atsy amin'ny déviation tsy rehefa avy ny orana tsy afaka andehanana intsony. Tsy aivina noho ny fahanterany foto-drafitrasa efa nametraka ny lanja tokony ho zaka ny tetezana ity ministera ity saingy tsy voahaja izany. Tsy maharaka ireo taxi borosy avy any Toamasina mihazo an'Antananarivo andro vitsy teo aorian'ny fetin'ny farantaona hatramin'ny omaly hariva malo amin'ireo olona tokony hamonjy fiasana aty andrenivohitra no tafajanona any Toamasina any faradina. Misy toerana malalaka Rapitso Arivo aloha mbola tsy samanakana satria mbola misy rarivo tranga matety piseho aorian'ny fankalazana ny fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao any Toamasina ny tsy fahampian'ireo taxi borosy mihazo ny eto Antananarivo. Raha ny fanadihadiana natao, maro amin'ireo mpamily no miala sasatra miaraka amin'ny fianakaviany mandritra ny fiandohan'ny taona. Araka izany, vitsy ireo fiara manantanteraka ny asa fitanterana. Raha toa ka misy dimy isan'andro ireo fiara-miasa teo aloha, zary lasa ray hatramin'ny 2 isan'andro izany ankehitriny. Tsy maharaka manoloana ireo fiara-pitatitr'olona hiazon'ny renivohitra raha ny fanazavana. Izany hoe ny tompo tomobile na ny chauffeur ny karaborosy national dia centralisé ao an-tanàna vao fety be ohatran'izao ny andro mody any Ambadiamanjanany. Dia rehefa ivoaka izy rehefa avy satria mba tia asa ihany olombelona koa raha mba tia asa izy fa tsisy olona ilay midina avy ao Antananarivo mandeha midina ty Tamatavy dia tsy afaka midina ilay tomobile. Dia ilay avaty indray zany avaty mibosesika hiakatra nefa ilay avaty tsy maharaka. Tsisy ilay tomobile centralisé ao Antananarivo daholo ny tomobile. Zay ny antony mahatonga an'ilay hoe tsy ampy ny tomobile avy aty Toamasina miakatra makany Antananarivo. Misy mitomany mihitsy ao andeha hiasa. Tomany tena hoe voaroka ampiasana. Kanefa moa tsy afa manoatra zay fa ny tomobile tsy misy. Nanamafy ny tompon'andraikitra fa mila manao famandrehan-toerana na 5 andro mialoha ireo mpandeha maniry niakatra aty Antananarivo. Tsy nahitany fiovany kosa ny sarandalana na eo aza ny tsy fahampian'ny taxi borosy. Etsy ankilany, misy amin'ireo fiaran'olon-tsotra ihany koa no manararaotra mitatitra mpandeha an-tsokosoko. Raha ny fanadihadiana natao, mahatratra hatramin'ny 5,000 ariary ny sarandalana amin'izany. Antenaina hiverina amin'ny laoniny amin'ity herinandro ity ny fitanterana ho an'ny taxi borosy ao Toamasina raha ny nambaran'ireo mpitantana kooperativa noho ny fiverenan'ireo mpitatitra anao ny asa ny tao aorian'ny vanim-potoanan'ny fety. Lafy mavao hafa tanteraka kosa indray dia nigadona teny Ivato tamin'ny ity androany teny solitena maharitra vaovao ny Fonds des Nations Unies pour la population hiasa eto Madagasikara Andriamato Kofi Kouam fantatra ihany koa fa izy no talehy isanan'ny Comore, Maurice ary Seychelles. Ankoatra izay dia tonga eto Madagasikara tamin'ny androany ihany koa ny solitena vaovaon'ny Organisation de la Francophonie aty amin'ny ranomasimbe indianina Andriamato Léonard Emile Ogmimba. Tsy aivina fa ny fahatelon'ny volana septambra 2024 no nanendren'ny sekretera jeneraly Francophonie azy. Nanoisantsika ny vaovao amin'ity androany ity dia miisa 14 ireo jour férié eto Madagasikara ho amin'ity taona 2024 ity. Saika alatsinainy akamaroany ireo andro ireo ndawara rahantsika anatin'ity fanadidina Tsiprian'izay io nasay. Tafatotona alatsinainy akamaroan'ireo andro tsy fiasana fa andraisana karamana ny jour férié eto Madagasikara ho an'ity taona ity. Manomboka izany ny 9 Martsa andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izay tsy fiasana ho an'ny vehivavy raha tafatotona andro alahady izany tamin'ny taona 2024. Ny fitsingerenan'ny tolom-panafana 7 Martsa 1770 dia andro alatsinainy ihany koa raha toa ka alahady izany ho an'ny taona lasa. Ny andro natokana ho an'ny maty na ny 2 Novambra koa dia mitotana ho alatsinainy amin'ity taona ity. Ankoatra izay, ireo andro tsy fiasana sasany dia mitotana anatin'ny faran'ny herinandro an'ity taona ity. Ny fetin'ny 2 Mey dia andro sabotsy raha zoma izany tamin'ny taona lasa. Sabotsy ihany koa ny fanamarina ny fahalevantena amin'ity taona ity raha andro zoma izany ny taona 2024.
alady amin'ity ny 15 aogositra fanamarihana ny fiakaran'ny masina mariany an-danitra na ny assomption. Andro sabotsy ihany koa ny andro ny noely razoma izany tamin'ny taona lasa. Ireo andro tsy fiasana hafa ny 4 sy ny 5 aprily no ankalazana ny fetin'ny paska sy ny alatsinain'ny paska amin'ity taona ity, raha ny 13 sy ny 14 Mey kosa ny pentekosta sy ny alatsinain'ny pentekosta. Ankoatra ireo ho an'ireo fety silamo ny 13 Mey amin'ity taona ity ny dalfiltre ary ny 20 Jolay kosa ny Id al-Adha. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia maro amin'ireo sekoly no miroso amin'ny tapany faharoa amin'ny fandaharam-pianarana taona 2021 sy 2022. Na eo aza ny lamina napetraka noho ny valinaretina Covid-19 tsy maintsy fitaina avokoa ny fandaharam-pianarana raha ny fanazavana ireo tompona ndraiky ny laharana efa. Manomboka ny volana janoary hatramin'ny volana aprily ny tapany faharoa amin'ny taom-pianarana 20 sy 2021 sy 2022 ho an'ireo sekoly sasantsasany. Ho an'ity sekoly iray nanaovana fanadihadiana ity, tsy hisy intsony ny fizarana groupin'ireo mpianatra fa hiverina hianatra mandritra ny tontolo andro avokoa ireo ankizy. Antony nisy fiantraikany tamin'ny fandaharam-pianarana tapany voalohany ny taom-pianarana 20 sy 2021 sy 2022 ny fizarana ireo mpianatra ho fiarovana azy ireo amin'ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19. Akory ny programme moa dia tamin'ny niditra nianatra volana oktobra dia niezaka nanaraka ny fandaminana sy ny fepetra rehetra izay noho ny valanaretina fa manomboka rapitso dia miverina ara-dalàna ny fianarana, zany hoe mianatra maraina sy hariva ny ankizy ary tsy mandeha par groupe intsony fa tonga dia classe entière. Misy dia nisy tokoa nefa ny nezahanay enjehana zany izay amin'izao fotoana izao satria raha vao groupe moa mazava ho azy miaina ny ora ty raha vao tapakandro ihany koa fa ezaka ary anao izay tokony atao zahay mitana ny programme. Na izany azy tsy maintsy amafisina ny fanaraha-maso sy ny fiarovana ireo mpianatra ka efa misy ny lamina izay efa napetraka. Miezaka tena entitra izahay ny fitondrana ny arivava orina dia tsy maintsy ary raha nahatsikaritra moa nareo dia manomboka vavahady dia efa misy soratra dia ato am-pianarana ihany koa ny mpanabe dia miezaka mampitondra an'izany any ankizy ary tsy mahazo mianatra ny ankizy raha tsy manao an'izay arivava orina izay ary ny ray aman-dreny moa dia tsy mahazo mifamezivezy any am-pianarana ihany koa fa hatreo am-bavahady ihany. Ny fanasana tanana dia tsy maintsy atao amin'ny rano sy savony ary afaka hitantsika hoe misy bidon ana rano isaky ny eo amin'loana varavarana dia ny amin'ny birao moa dia misy ny chaîne. Aorian'ny fialan'ny sasatry ny paka kosa no hiditra amin'ny tapany fahatelo amin'ny taom-pianarana 20 sy 2021 sy 2022 ireo sekoly. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay atatsika mahakasika ny soratra natokana ho an'ny jamba na ny bray eto Madagasikara. Eo ihany koa ny trangam-piarahamonina tany Anosy tany Revavehary. We love chocolate. Candy Madagascar. Tranombarotra lehibe indrindra eto Madagasikara mivarotra ny fitaovan-dakozia rehetra mitondra marika lehibe toy ny LG, Mairos, Nokia, Philips, Hardy, Black & Decker sy ny maro hafa koa. Tsy izay ihany fa misy koa ny fanaka maro samihafa afaka hisafidiananao, tsara kalitao ary mitondra marika lehibe ihany koa toy ny Coca, Sokoa. Tongava ary manjifa ny entana ato amin'ny Candy Madagascar ety Andraharo akaiky ny Mada Auto. Safidiko maitso malagasy.
maninony tetika aza finday mira azo ray ovoleny itelma andrakitra ala indray any Madagasikara amaitso mavana ity nositsika amin'izao noely zao manomboka amin'ny vidiny 39 000 ariary ny finday vaovao Telma Max eny amin'ny Telma Shop isaky ny finday Telma ray voavarotra azo ray ny voleny Telma dia mirary fety samatra ho atsika malagasy rehetra. Chocolat Marie Thierry sady vita avy amin'ny ronono velona avy any Antsirabe ary andramoangina ny yaourt chocolat vaovao tsiro tropikaly hafakely mangue sy corosol chocolat ny tsiro tena izy. Isanandro. Miditra amin'ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Tontolon'ny fizahatany avy hatrany no anomboantsika n'izany dia tsy voaarina atao anatin'ny 12 taona ny fatiantoka izay nateraky ny taona 2024 iny ho ny mpandraraha misehatra amin'ny fizahatany. Miankina amin'ny fisokafan'ny sistany eto an-toerana sy any ivelany ny fandehanan-draharaha rehetra ny alarana izao. Mandidina ny 10 euro ny fatiantoka nateraky ny fikatonan'ny sistany teto an-toerana sy tany ivelany vokatry ny valanaretina Covid-19 raha ho an'ity mpandraharaha misehatra amin'ny fizahantany ity. Ho fanarenana ireo fatiantoka efa misy ny lamina sy paikady napetraka izy ireo. Na izany ary miankina amin'ny fisokafan'ny sistany maneran-tany ny fanatanterahana izany. Raha ohatra ka hoe misokatra zany ny frontière amin'ny deuxième trimestre nyteto amin'ity manomboka manao relance. Les relance marina fa tsy moramora fa hiezaka zany ho atomboka tsikelikely ny relance ho atomboka alefa amin'ny Océan Indien aloha zany ny aty amin'ny ila manodidina aloha zany ny trandraka marché dia avy eo mandeha Afrika dia ny ala international mantsy somary sarosarotry satria any mirongatra be ny resaka Covid hatreto mbola vitsivitsy ihany ny hoe tena pays international misokatra nefa koa efa nahita vaccine dia miankina amin'ny fiparitahan'ny vaccine iny zany tena andrandraina hoe raha vita daholo zany ny vaccine ny olona midikany zany dia hoe hosokafany tanteraka amin'izay mivezivezena matabaka dia midika izay fa afaka manomboka amin'ny asa amin'izay izay. Na mampisin'ny nandritra izany fanamiverina misokatra zany sistany tsy voarina ao anatin'ny 10 taona na 10 taona manaraka io ny fantsiantoka nateraky ny taona 2024. Ka ny crise efa nalovana zany fa iny taona iny tena mafy indrindra satria ilay izy erak'izao tontolo izao mihitsy mipetraka amin'ny crise sanitaire. Ho anay agence de voyage tour opérateur zany lehibe dia lehibe ny favoazana tao anatiny satria raha anonona ho an'ny go travel rery ihany zany au niveau amin'ny resaka manque à gagner dia nivaluena tany à peu près any 500 000 euros any ho any ny manque à gagner zany tamin'ny 2020 izay midika zany zay fa miainga négatif be zay amin'izao manomboka janvier miezaka ihany zay zany hoe mitazona ny piasa. Nateo aza ny fisokafan'ny sidina ataony OCP tsy nampiova zavatra firy tamin'ireo mpandraharaha misehatra amin'ny fizahantany teto Antananarivo sy ny manodidina izany antony tsy afaka miditra eto Madagasikara ireo mpizahantany tonga ao OCP. Hatreto tsy mbola misy ny fampahafantarana ireo tompony ndraiky mpanjakana amin'ny mety fisokafany na tsy ny sidina eto Madagasikara.
tsy ampy ny fitaovana entina mampianatra ny soratra natokana ho an'ny jamba na bray eto Madagasikara. Mbola vitsy ihany koa ireo olona jamba mianatra eny amin'ny toerana natokana ho an'ny zany mariana ho amin'ny ity androany ity ny andro maneran-tany ho an'ny bray. Michela Ranarja. Fa misy ny hoe silaitra na ardoise karazana ohatran'izao dia apetraka amban'ilay taratasy dia misy karaktera maromaro dia tsindromina dia mivoaka avy any ivelany le soratra. Rehefa mivoaka avy any ivelany le soratra dia manome soratra zavatra ohatran'izao dia tsapainy amin'ny tanana. Dia ity zao A, B, L, P, R, V 1, 3, 5, 6, Z dia 1, 3, 4, 5, 6, Y. Reto ty zany zavatra ampiasain'ny jamba ataona hoe taxi brosy izy ato. Raha mamoraka ny alphabet izy dia reto zany no fototra ingian'ny soratra ny jamba. Ireo teboka anankienina ireo dia misy manana ny laharany ireo ihany zany no famadibadika eo. Ohatra hoe voalohany A foana, voalohany faharoa B, voalohany faharoa fahatelo L. Dia ohatr'izay foana na firenena izy na firenena izy dia mitovy foana moa zany lite. Bray na soratra natokana ho an'ireo olona manana olana amin'ny fahitana sy ireo olona jamba noforoan'ny Louis Braille izay frantsay lasa jamba vokatry ny loza nahazo azy. Ny taona 1470 no tonga teto Madagasikara izay soratra tsapaina ampiasain'ny jamba izay. Raha ny eto Madagasikara manokana dia tsy ampy ny fitaovana entina mampiatra izany. Mbola vitsy ihany koa ireo olona jamba manohy fahalalana eny amin'ny toerana natokana ho an'izany. Maintsy avy any ivelany daholo. Izy amin'ny spesifika azy sarotra be zany dia tsy maintsy lafo be izy ary sarotra hita eto Madagasikara. Dia tsy maintsy ny fédération na ny association mety misy ihany manan-karena ny an'ny tsirairay mety misy ray mety mahavidy machine anankiray ohatr'izao zao mety ataontsika 30 millions any ohatra. Nefa ny aiza moa na vitana kiasy an'izany. Zany ny olana dia tsy fahafin'ny boky satria boky tsy maintsy boky mahiratra no avadika ho bray. Amin'ny ankapobeny tsy voafetra ny feptaona ahafahan'ny olona iray mifehy ny soratra bray. Ny ianarana azy dia miankina amin'ny tsirairay. Miankina amin'ny tsirairay io satria raha ankizy zany no ampianarina dia moramora kokoa satria voaingana izy no mitsapa. Fa raha ty amin'ny olon-dehibe izy vao mamolaka kokoa indray izy amin'ny resaka tanana. Eo amin'ny olon-dehibe zany misy fahasairanana kely raha vao hianatra soratra ho an'ny jamba izy satria tanana ny anazy. Ho an'ny jamba moa zany dia ny sofina sy ny fitsapana ireo zany no miasa. Raha olon-dehibe zao mety arakaraka mety hoe roa taona mihitsy azy satria tena mamolaka anazy tena sahirana mihitsy izy zany na efa nahita azy izy eo amin'ny roa taona eo izy vao tena hita hoe mahatafavoaka hoe mianatra maharaka ny ankizy. Mariana androany 4 janoary ny andro maneran-tany ho an'ny bray, tahaka izay ihany koa ny fomba fanisana. Tahaka ireo abidy rehetra dia manana izany ihany koa ny bray, mifototra amin'ny alalan'ny teboka hatrany. Tranga any Nosy be kosa indray dia teratany komoriana iray efa lany datin'ny passeport ny 20 oktobra 2024 sy malagasy iray ny sarony zandary ao amin'ny brigady Jamanjary Nosy be nanondrana rongony sy mpifindra monina antsokosoko avy ao Nosy be ivoaka ny Madagasikara Gaëtan Andriatsila. Komoriana iray sy teratany malagasy iray mpanondrana olona antsokosoko no sarony zandary ao Nosy be ny sabotsy lasa teo. Ka ny tenako misy tamin'izay fotoana izay no tafipetraka teo akaikin'ireo olona reo tany amin'ny laplazy Madorokely. Ka tamin'izay no nainokany le ny fampiasany tamin'ny telefony izay nataony tamin'ny vehivavy anankiray izay milaza fa hoe 20 millions frais. Ary tao amin'ilay conversation koa miteny fa hoe tsy anatin'izay 20 millions izay ny frais mazinga ambanja Nosy be. Teo zany ny kopy olona ty dia olona mikasakasa raha miala Nosy be zany tsy offre tsy be d'avion zany 20 millions zany fa tonga dia kopy fa be dia be ny zavatra eny manko mahakasika an'io transport clandestin de personnes.
ankoatra ny fanondranana olona ntsokosoko manondrana rongony ihany koa izy ireo. Tsy vitan'izay fa rehefa miditra ny fohena ihany tao anatin'le arinany tao dia efa manomana anondrana herbe de ruine moa filazany azy eo mety cannabis io zany 200 kg zay mitady avatrana any Comore. Any Comore raha filazany tao zany. Dia hita tao ihany koa zany fa efa misy client zany miandry azy any Comore zay milazainy fa alefany any Juin zany. Raha tsy fe zany raha mila to Madagasikara reo dia any Juin no débakeny an'ilay olona dia manondrana olona koa izy client avy any dia mankaty Madagasikara. Satria ono ao Moelia somary mafimafy koa ny fisavoana dia any Juin zany fanaovandreo ny baolina. Dia tao amin'ilay mbola tao amin'ilay fikarohana ihany koa zany no nahafantarinay ary nilazany fa any Majunga reo manao recrutement ary misy olona miara-miasa aminy ao Majunga be zany ny filazana manao recrutement dia chaque fois aty Nosy any fiambarakena azy fa efa misy mparinasa amindreo aty. Nosy be na ao Mahajanga ny toerana fialany eto Madagasikara. Ny farany teo ikasa iala ho ankify izy ireo no sarony. Nandritra ny famotorana natao, maro ireo olona mpandeha miantso amin'ny findain'izy ireo manontany ny fotoana sy ny toerana iaingana. Angatahana hatrany hoy ny ao anivon'ny zandary ny fanomezana loharanom-baovao ahafana manentsika ireo mpanondrana ntsokosoko olona na hazan-drano na inanomby makany ivelany. Raha tsy teny fotsiny ohatra hoe trondro, misy fanorana trondro zany fa mbola kely manotratranay tamin'ilay taloha zay efa niteraitana anay ihany koa tamin'ny tompon'andraikitra ny Tesy misy fanorana hena zany eo. Rehefa lany rehetra ondrany reny mino hafa ny zanatsika ndrenge ny ondrany io tsy efa misokatra ny lalana efa fantany daholo ny fanorana ny poaritra rehetra ka dia ny mbola sy tonga amin'izay atsika dia mba manentana omovaovao re zahay mahakasika an'ireo teratany vahiny na tsy resaka trafika fa lay séjour foana tsika makany ivelany taratasy ara-dalàna manino izy irery eto amintsika eto no tsy mba hitakitsika taratasy ara-dalàna. Natolotra ny fitsarana izy ireo no afana ilay malagasy namany avy any Mahajanga sy ilay tompony bateau à voile nahiditra ponja vonjy kosa ilay Comorianina. Zay ny dirantsika maresaka iraisam-pirenena dia nafaingan'ny Frantsa ny fanaovana vaksiny fanefitra ny Covid-19 nanomboka tamin'ity androany ity afaka manao vaksiny avokoa ny mpitsabo mahery ny 10 taona fanadina. Eto amin'ity hôpitaly ity samy fandimy ny olona hanao vaksiny Covid-19. Raha toka isan'ireo taraiky amin'ny fanapareana ny fanaovam-vaksiny Frantsa nanomboka androany nafainganana ny fanaovan'izany. En tant qu'infirmière, je me... Amin'ny mampitsabo ahy dia tena tsapako fa tena ilainy ity vaksiny ity fa izay amin'izao fepetra izao. Efa oeritaona izao ireto mpitsabo ireto no voalohany lisitra amin'ny fandraisana an-tanana ny olona marary ny Covid-19. Zava-dehibe ho azy ireo ny fanatontosana ny vaksiny. Mino aho fa ny vaksiny dia afaka hiadiana tanteraka amin'ity valanaretina ity. Fitaovam-piadiana mahery vaika izay tena ilaina tokoa mba ahafahana miady amin'izao krizy ara-pahasalamana izao. Anarivo ny CNG hanao vita vaksiny raha ny fanazavana nanomboka androany afaka nanao izany avokoa ny mpitsabo mihoatra ny 10 taona. Dia zay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiahany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. La 4G Patelma vous a présenté Ni Vavo.